Solombavambahoaka misy avaly amin'ny valopolo tamin'ireo 5 nanatrika ny fivoriam-be no nandany ny lalàna laharana fa aotra 24 mifehy ny fandaminana sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka am-paritra itsinjaram-pahefana alina. Fito kosa ireo nitsipaka izany ka nivoaka ny trano fivoriana. Nisy 170 tao anatin'ny lalàna no lanian'ny solombavambahoaka alina rehefa nalàna ireo 120 mahakasika manokana Antananarivo renivohitra. Mizarazara ny hevitry ny solombavambahoaka. Fampelezan-kevitra mandeha araka ny tokony ho izy hatreto hoy ny senita. Nitsidika ny tanàna Anambanja androany ny filoha nasionaly ny VPM MMM Ajo Andriananarivelo. Ity antoko ity izay manana kandidat tsara toerana ary miady ny laharana 3 voalohany amin'ireo kandidat 450 miatrika ny fifidianana naverina. Tsy anaiky ny fanodikidinana ny safidiny maro anisany antoko araka ny kabary ny filoha nasionaly androany. Tsy nazahoana alalana ny fihetsiketsehana kasainy Alaira Marsona atao rampitso. Ity mpikambany ny filakevitra ambony tetezam-bita teo aloha ity izay nikasa amory vahoaka manoloana ny anteny miera-pirenena ho fanoherana ilay volavolan-dalàna mahakasika ilay sata manokana mifehy ny tanàna Antananarivo. Nampitandrina ny mpitandron'ny filaminana androany mety hiroso amin'ny fisamborana ny manakorotana izy ireo. Hosoloana ireo taleparitra misahana ny fanabeazam-pirenena na ny diren manerana ny nosy. Toerana miisa 430 no voakasika izany. Antota taratasy fangatahana asa miisa 770 no voarain'ny ministera hatramin'izao. Ankilan'izay, mpampianatra miisa 20 isa-taona isaky ny taranja no mivoaka ao amin'ny ENS. Miisa 700 amin'izao ireo mpampianatra nivoaka ny ENS mbola tsy hanasa raha ny antotanisa farany. Ary farany, manameloka ny famoahana tany amin'ny internet ny fomba namonoana ilay mpanao gazety amerikany James Foley ny filoha frantsay Hollande androany nandritry ny diany taty amin'ny nosy La Réunion. Miantso amin'ny firaisan-kina amin'ity raharaha ity ny mpitondra amerikanina sy ny européanina ary manohitra ny nataon'ny fanjakana islamista ao Syrie. Ny andindiny avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmagenga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny 28 sy 30 aogositra eo am-po. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary ny tontolo andro kosa fort économique de Boeing. Izoma rang concours misy THB vacances. Izy soratana anarana alefaso ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août. Voafetra ny toera. Avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-parain'ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikilimano. Miaraka misy kosa dia efa eo ireo stand THB tsy misy vidim-pidirana. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Premier League, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. Dia mbola ampifaliana trano tomboky lahy sy tomboky vavy no iarabananao any tokantrano any manaraka an'izao fampahalalam-baovao izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Solombavambahoaka miisa 20 tamin'ireo 5 nanatrika ny fivoriam-be no nandany ny lalàna laharana fa 820 410 sy 4 mifehy ny fandaminana sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana alina. Fito kosa ireo nitsipaka izany ka nivoaka ny trano fivoriana. Tsy nahasakana ireo solombavambahoaka nandany ity lalàna ity izany ny nanesorana ny andininy rehetra mahakasika ny sata manokana ifehana Antananarivo renivohitra. Fanadiadina.
Mizarazara ny hevitry ny solombavam-bahoaka ahafana mametraka ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika io lalàna io na dia nalàna tao aza ireo andinin'ny sasany. Tsy ampandriha ity lalàna ity izany raha tena misy tokoa ny finiavana ny ametraka io fitsinjaram-pahefana tena izy io eo amin'ny tompona andraikitra tsirairay. Ny ambony lalàna tao zany dia mahafehy tsara mihitsy ny décentralisation. Io moatra ny lalàna rehetra ihany mipetraka ny lalàna fa ny tena zava-dehibe zany dia ny fampiarana n'le lalàna effective marina vela izy tena hitombona tsara vela izy eo amin'ny hoe fanaraha-maso azy zany eo ny eo vela izy dia miantra tsisy atakandro raha voavoate le lalàna izay foana zany ny olana matetika fa ratsy zany dia ara-dalàna mety tsara ary tena hitan'ny vahoaka malagasy tombony mihitsy le izy. Nisy andininy 2,700 tao anatin'ny lalàna no laniny ny solombavam-bahoaka alina rehefa nalàna ireo andininy 2,10 makasika manokana an'Antananarivo renivohitra. Manandanja ny lalàna iny amin'ny antoko-pitimina satria ao anatin'io lalàna io no mamaritra ny teti-bola sy ny vola hoentin'ny vondrom-bahoakim-paritra miasa. Maro ihany koa ireo fiovana raha ampitahaina amin'ny lalàna ny feny fitsinjaram-pahefana teo aloha toy ny famaritana mazava ny andraikitry ny mpitantana mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny. Lalàna manandanja io. Inona ny tsy tovizany tamin'ny teo aloha izy ianao? Mandroso ny fiainana, mandroso ny zava-misy, mivoatra ka mila avoatra le izy. Izay dia ny fideniana lalàna iny rehefa nasorona le Antananarivo satria afahana hitanay tsara fa afahana mitsinjara tsara hoe tena misy ny atao vondrom-paritra mahefa zany. Fanatanterana sisa no andrasana. Fandraisen'ny demokrasia sy ny vahoaka malagasy ny tranga omaly nandaniny ny solombavam-bahoaka iny lalàna iny na dia nasiam-pantsiana azy hoy ny ministry ny atitany. Ny fahitan'ny governemanta fa mitombina ny fitakian'ireo solombavam-bahoaka no antony nanesorana ireo andininy vitsivitsy tamin'ny volavolan-dalàna io. Izay moa zany araka ny teneniko dia nanaiky satria hitanay fa mitombina ihany koa le izy dia everiko fa fandresena ho an'ny rehetrarehetra, fandresena ho an'ny demokrasia ary fandresena ho an'ny vahoaka malagasy zany fahitako azy. Hatreto mbola feno mistera ny fotoana sy izay mety ho votoatin'ny volavolan-dalàna ifeo ireo komina 3 manana sata manokana ireo. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe azo atao ve ny manapaka volavolan-dalàna eo andalam-pandiniana tahaka ireny. Raha atao lalàna hafa indray io resaka Antananarivo io, izy avy indray no amolavola volavolan-dalàna io. Azo heverina hiatsara ve ny fomba hitantanana ity renivohitry Madagasikara ity ka homendrika izany anarana izany izy. Raha ny fivoaran'ny raratra eto mety tsotratra amin'ity taona ity ny fividianana ben'ny tanàna indrindra ho an'ireo toerana manana sata manokana Antananarivo, Sainte Marie ary Nosy amin'ny volana Oktobra vao hodiniana indray ny lalàna amin'ny feny fitsinjaram-pahefana amin'ireo toerana ireo. Katsikady politika avokoa no hamarita ny mpaitantara ny zava-misy ankehitriny. Fanadidiny rahantsika amin'ny Nandriana Rajanson. Lany rehefa avy nasiam-pantsiana ilay volavolan-dalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana natolotra ny governemanta ny anteny mera-pirenena. Marina fa efa tsy tafiditra ao anatin'ny fandaniana intsony ny momba ireo manana sata manokana miandry amin'ny taona 2024 indray ve zany ny fifidianana ben'ny tanàna sa ve atao mialoha izany ho an'ireo faritra tsy manana sata manokana. Nailiko ny governemanta tany amin'ny senita arantsana mpikarakara fifidianana ny andraikitra. Tsy afaka hitena an'izay satria mbola betsaka ny zavatra tenena fa angamba any amin'ny solitenan'ny senita angamba nareo no mitena an'izay. Tsy manaiky andray mpanao gazety kosa ny senita rehefa nantsona Tarby. Aorian'ny fivoriana hatrehan'ny besin'ny maro hatrehan'izy ireo na ny assemblée générale zany vao andray mpanao gazety izy ireo raha ny fanazavany. Azo verina ve fa momba ny fanapahan-kevitra raisin'ny senita manaraka no votoatin'ny lahadinika raha ho an'ny mpahay-tantara tsy fahavonona ny antokony filoha amin'ny fifidianana ben'ny tanàna no andikany izany. Raha sorona ny resaka dia manœuvre ataon'ny fitondrana mba ahafahan'ilay HVM hiakatra. Kanefa za araka ny fatako fandeha ny tantara tsisy HVM hotafitra mihitsy raha mbola eto Antananarivo. Faratany zao ny problème Antananarivo tsy fantatrareo. Iny mety fantatra ny problème Antananarivo particulièrement satria zao be intellectuel eto, be classe moyenne eto, dia ireo no mitarika ny tantara. Eran'izao tontolo zao zany koa tsy hoe eto amintsika Antananarivo tena hafa mihitsy. Tokony hiteraka adievitra sy resabe tahaka ireny avokoa ireo volavolan-dalàna rehetra tonga teny amin'ny anteny mera-pirenena hatramin'izay raha ny fanazavany hatrany. Tsy mety amin'ny Antananarivo kosa ny fizarana azy hoenina amin'ny hoendry ny hitondrany governemanta io. Ara-tantara dia tena tsy mety mihitsy ary ara-politika indray vao maika loza
satria zao rehefa manandinidinika le lalàna ena fanaogazety de zao zavatra efa fahefanao nomena tamin'ny taloha ihany momena andreo le arrondissement reo ary isy embouteillage mahatsarafina ny vololaniana am'izany ko napetreritra koa le tenin'ny izy moa ty izy le parapolitika avy any antsinana zaka ely Boniface lasa nareo Antananarivo daholo zany no volako aisa moa le rehetra no commune be ny tanàna eny zany e mila lefitra zany mila bro zany mila iny de bro mila volo zany mila iny de zao inona ny hafarany isa voritako midika izany fa tsy maintsy mandray andreo amendement natolotry ny parlementaire ny gouvernement mazava noho izany fa tsy ny senita intsony no ikarakara ny fifidianana communaly amin'ny taona 2024 ahoana ny vola ikarakarana izany ny vondrona iraisam-pirenena raha teo efa nilaza fa ny fifidianana taona 2024 ihany no vatsiny hatreto. Efa vita audit-panjakana ny fampianana ny dina saingy mbola miandry atsangana ny komite ad hoc isa-partany iarahany tompony andraikitra rehetra voakasiky ny fandriampahalemana ary asa avy hatrany hamaritra ireo paikady mahomby hamogorana ny asandalo sy izay endrika tsy fandriampahalemana rehetra manerana ny nosy noho ny fampiasana fitaovana vaventy toy ny helikoptera ny gouvernemanta io no tapaka nandritra ny fiaonana atao amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka io atoandro io teny Tsimbazaza fanadihadina. Ny omaly tsy miova ny fepetra ho raisina akoatra ny fagnanganana ny komite ad hoc raha ny asan'ny komisiona nandinika ny lalàna laharana fa 414 no tokony ho fandaram-potoana teny Tsimbazaza androany tontolo andro dia ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ity androm-panjakana mpanao lalàna ity andiniana manokana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana amin'ny faritra maro manerana ny nosy efa nisy ny tolo-kevitra natolotry ny solombavam-bahoaka ny gouvernemanta tamin'ny volana Jona nefa hatramin'izao dia mbola mirongatra ny asandahalo hoy ny solombavam-bahoaka avy any Ambovombe Androy antony ny antsoina maika ny gouvernemanta androany. Natao indray izao fiantsona zao satria taoriana an'ireny opération Kodare ireny dia raha mahalala ny vonoana sy ny asandahalo izay mbola nirongatra tamin'iny faritra Atsimo, faritra Androy, faritra Nosiny. Ka zay zany raha ny antso ny gouvernemanta dia mitady valiteny fohy no mazava ary hentitra avy amin'ny lehibe ny gouvernemanta amin'izay fomba hamongorany ireo asandahalo ireo satria efa napetraka sy natolotra azy ny hifevikevitra rehetra izay ahafahana misoroka an'izany nefa tsapanay solombavam-bahoaka fa izay fandraisana andraikitra zay no toa tsy hita taratra. Ny ady amin'ny fahantranana tokony ilofosana misimisy kokoa ho ihany ny prime ministre fa io no fototry ny tsy fandriampahalemana. Akoatr'izay efa vita tena nivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny didim-pitondrana hifehezana ny dina izay heveriny maro fa ho vahaolana amin'ity tsy fandriampahalemana ity fa ny didy fampiarana azy no andrasana. Dina moa zao vao efa vitako ny décret projet de décret efa lany teny amin'ny conseil de gouvernement ka io dina io zao dia atao zay hampalakilaky effectif azy mba hahafahany miasa koa zay natonga ny hoe atao koa ny dina mba hanampiny vahoaka miaraka amin'ny solombavam-bahoaka an'ireo miaramila reo. Vola maro no efa nolanina no entina niady tamin'ity tsy fandriampahalemana manerana ny nosy ity. Efa indro ny solombavam-bahoaka nampiantso ny gouvernemanta mahakasika izany. Vao vita ny be midy nataon'ny mpitandro ny filaminana mirongatra izay tsy izy toy ny manao valifaty ny dahalo. Vola mitetina 530 tapitrisa ariary no re indray izao fa anaovana opération Kodare faharoa. Ireo karazana opération sesteto izay voapirofo izao fa tsy vahaolana maharitra. Tao anatin'ny iray volana farany nahatratra 7 ny alatrombo mandeha andiany. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany tsy anaika ny fanodikodinana ny safidiny maro anisa ny antoko politika malagasy miara-miainga ao anatin'ny tanteraka amin'izao fotoan'izao ny fampelezan-kevitra amin'ireo distrika efatra namerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny telo amin'ireo no manana ny vondrona politika malagasy miara-miainga kandida ary laharana voalohany ny kandida Soleimana Mahamoud tao Ambanja fampitsinana. Raha ny voka-pifidianana farany teo miady ny laharana fahatelo voalohany amin'ireo kandida 450 miatrika fifanana amin'izao fotoan'izao ny kandida malagasy miara-miainga amin'ireo distrika 3 amin'ireo 4 anaovana izany. Ho any Ambanja manokana laharana voalohany ny kandida Soleimana Mahamoud tamin'ny fifidianana averin'ny CES iny. Elany lambato goavana izany ka tsy tokony hena ho ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga. Naverna fifidianana matoa zany naverina ny fifidianana siamo ny roa arivo
Maisha miaka mbiani nyelanyelan Batu Suleman Sumanarakas Banyak masalah pasien kandidat kita lah masalah siapa itu siapa itu ada sesuatu siapa itu yang kebetulan bisa pilih maronis. Raha tsy haivina isan'ny vondrona parlementera ny joro ara-dalàna voalohany saika niavaka tamin'ny vondrona parlementera rehetra trany ny malagasy miaramainga saika ny alo lalana ireo vondrona parlementera hafa ity atoko ity teny tsy mazaza amin'ny fandraisana fanapa-kevitra momba ny raharaham-pirenena. Amin'ity fifidianana solombavambahoaka averiny ity mikendry ny ampandany an'ireo kandida ny malagasy miaramainga. Malagasy miaramainga nametraka volan-dalàna voalohany pirenena zany hoe manao miakana solombavambahoaka mitondra volan-dalàna hoe namahana volan'ny vahoaka zany a manaprovy fa miara-miasa tena miasa ho an'ny vahoaka malagasy miara-miainga ary raha mitombo nisany depute malagasy miara-miainga tena mandava ho azy mitombo zany mitondrana ny feom-bahoaka any amin'ny premiera-pirenena ary amahana lolana zay mendady amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Mbola ito amin'ny herinandro ny fidinana ifotony ataony ajo Andriananarivelo hoentina manohany kandida vondrona politika malagasy miaramainga rehetra amin'ireo distrika 3 irotsahan'izy ireo fidina. Ny 7 Aogositra ho avy izao no ataony fifidianana. Hatreto raha ny vaovao avy amin'ny senita mandeha araka ny tokony ho izy ny fampelezan-kevitra. Mosambory ny Alain Marsan raha mandika lalàna io no azo andikana ny fampitandremana voaray avy amin'ny tompona andraikitry ny filaminam-bahoaka androany. Ny tompona andraikitry ny filaminam-bahoaka izay nanipika androany fa tsy nahazoana alalana ny fihetsiketsehana nokasainy hotariana rahampitso raha androany vao naharay ny fangatanany avy any amin'ny Emofary. Itsipika ambany filan-kevitra ambony tetezamita teo aloha ity izay nikasa hamory vahoaka manoloana ny antenimera-pirenena ho fanoherana ilay volavolan-dalàna mahakasika ilay sata manokana mifentana an'Antananarivo mitondra fanazavana ny kamandin'ny gendarmerie eto Analamanga. Amin'ny dimatolera mason itarika fisikisena rahampitso zay hoe iangeombodatovo dia andalina kapilara dia hoany tsimbazaza. Ny antony tsy nahazoana alalana zany dia misy anakefatra voalohany indrindra zany tsy nahafeno mifetetra hoe tokony 5 andro aloha zany ny ametahany azy nefa moa mbola androany izy androany vao tonga avy any amin'ny commune zany fangatana dia faharoa hoe tokony telo manao sinian'ilay fangatana dia misy fahatelo hoe tsy azo anaovana fihetsiketsehana zany eny amin'ny lapan'ny Assemblée nationale dia noho izany zany tany filaminana dia andrainy andraikina rehefa ohatra mbola misy ny hoe hitarika fihetsiketsehana rahampitso. Tsy haivina fa efa notsoan'ny fanjakana tao anatin'ilay lalàna no lanina omaly io sata manoka ny tanàna Antananarivo io rehefa tsy nekeny ny solombavambahoaka maro ka niteraka resabety eto an-drenivohitra. Vao ny fampianarana kosa indray hosolony ireo talemparitra misana ny fanabeaza pirenena manerana nosy antota taratasy fangatana asa miisa 730 no voarain'ny ministera hatramin'izao anomboka amin'ny herinandro avy izao kosa ny fiadinana ambavy ireo kandida mari-pahaizana bac plus 4 no isan'ny sivana andraisana ireo kandida ireo fanadidina rahantsika amin'ny sitraka ravony arson. Taoriny ny fanoloana ireo tale sy tale jeneraly tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ireo taleparitra misana ny fanabeazam-pirenena na ny draine sy ny chef Cisco indray no esorina amin'ny toerany. Voakasika amin'izany, ireo toerana miisa 430 manerana nosy. Ny candidature voaray ministère zany mikasika an'io fandraisana draine dia miisa eo amin'ny 397 eo. Ny déploiement zany misy comité technique zany no déploiement zay dia efa azo atao hoe efa vita misy lizy dia angamba raha tsisy ny sampona zany dia amin'ny herinandro andro zany no manao ny entretien zany le comité de recrutement. Mpampianatra miisa 20 isa-taona isaky ny taranja no mivoaka amin'ny ENS. Miisa 750 amin'izao ireo mpampianatra nivoaka tao amin'ny toeram-pampianarana io mbola tsy anasa raha ny antotanisa farany. Ny tena mampiavaka an'ireo olona zay ho fanina eo zany dia tsy vitan'ny hoe mivoaka mpampianatra fotsiny izy amin'ny taranja tahaka izao fa
avanana koa ary tompony teny fantatry eo amin'ny lafiny ara-pitantanana ary zany no ampianarana azy an'le hoe administration et législation scolaire zay ananany traikefa sy ahafantarany ny rafim-panabeazana zay mety eo firenena. Mikasika ny fanoloanandreo taleparitry ny fanabeazam-pirenena efa nisy lisitra nalefa ny syndicat ny mpampianatra normalien tany amin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena fotoana fohy taoriana nandraisan'ny ministera. Akoatran'izay lafy ny zavatra hafa ihany koa ny tokony atao lara-pahamehana raha ny fanazavan'izy ireo. Fa ny maikany ao anatin'ny ministre de l'éducation tsy zavatra le hoe zavatra kaikaiky ohatr' izany na zavatra mandalo ohatr' izany fa ny maika dia ny hoe ny anampina ny ministera eo amin'ny lafiny fampandrosoana eo amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy. Tsara ny mampafantatra amin'izao fotoana izao fa tao anatin'izay ataonany maro ny isin'ny fanabeazana teto Madagasikara izay dia mbola tsy manana manuel pédagogique ny mpampianatra. Ny farana tamin'ny 11 ny volana Aogositra lasa teo ny fandraisana ny antotan-taratasy teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ireo kandida 5 voasokajy no andalo ny fiadinana ambava raha ny fandaminana napetraky ny komite misana ny fandraisana an'ireo mpiasa ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Eo amin'ny lafiny fitrandrahana arena ankibon-tany, teknisiana sy manam-pahaizana malagasy maro no ahazo fampiofanana mahakasika ny fitsiriana arena ankibon-tany manomboka amin'ity taona ity. Ny gouvernemanta japonais izay efa manana traikefa eo amin'ity sehatra ity no angadina nanana sy vinahitana izany. Ankilany, ankoatran'ny kela vokariny eto Madagasikara efa aondrana makany Japon, liana amin'ny fitrandrahana arena ihany koa ny orinasa japonais Jogmeg izay mampifondrina orinasa maromaro fanadadina. Teknisiana maro avy eo anivon'ny ministera eo anivon'ny présidence miadidy ny arena stratégique sy ny ratsamangakany no azo fampiofanana mahakasika ny fitsirihana arena ankibon-tany ao amin'ny centre de télédétection ny orinasa Jogmec ao Botswana ny volana septambra ho avy izao. Ingénieurana manam-pahaizana miisa 5 ihany koa no omeny fanjakana japonais vatsim-pianarana andalinana mahakasika ny fitrandrahana arena ankibon-tany mandritry ny 3 taona. Afaka hampiatra ny fahaizany avetrany eto Madagasikara ireo teknisiana ireo raha nambara ny talepana tanteraky ny orinasa Jogmec. Afaka nangana tetikasa goavana toy ny ao Ambatovy izay efa miara-miasa amin'ny gouvernemanta japonais avy hatrany ireo teknisiana azo fampiofanana any amin'ny ivitoerana ny Botswana ireo. Amin'izao fotoana izao efa lany arena ankibon-tany ao Japon. Mbola manana manam-pahaizana afaka hiasa mandritry ny 10 taona farafahakeliny anefa izy ireo. Antony izaran'ny traikefany. Firenena 12 maneran-tany no efa nahazo tombony tamin'izany. Tsy ireo fahombiazana ihany, nisy ihany koa ny tsy fetezana nahazon'ireo japonais lesona tao anatin'ny taona maro teo amin'ny vokatry ny fitrandrahana eo amin'ny tontolo iainana. Tombona antsika izay afaka hisoroka ireo karazana loza mety hitranga izany. More to deal with the various issues, the incidents which arised. Zava-dehibe ny ahafahana miady hevitra mahakasika ireo olana isan-karazany, indrindra eo amin'ny fiantraikany fitrandrahana amin'ny tontolo iainana. Ohatra amin'izany ny falotohan'ny rano sy mivaika avoakan'ireo orinasa mpitrandraka. Lafin-javatra maro tahaka izany no afaka ampitanay fahalalana. Court cases were raised and through these we have had to deal with these in many aspects of it. Mbola tsy feno ny fahaizantsika eto Madagasikara ahafahana mifeny fitrandrahana arena ankibon-tany raha nambaran'ny minisitra androany. Tanjona ny azona tombony bebe kokoa amin'ireo arena. Ny fahafantarana ny mahakasika izy ireo amin'ny antsipiriany no dingana voalohany amin'izany. Manana carte minière tsika fa io zavatra io tsy maintsy amelorena foana ny connaissance satria ny tena tanjona apetrakantsika efa mafimafy ny connaissance tsika amin'le jugement dia miena ny fotoana ho atao amin'le exploration dia amin'izay angafinana koa zany le miditra amin'le phase d'exploitation tsika. Iny koa ahafahantsika mivarotra le permis hoe amin'le izy satria rehefa fantatsika tsara fa betsaka le niveau de connaissance sy ny information anantsika tombo bebe koa zany no maîtrisentsika koa le situation. Hatreto ny nikela no vokatra tena ilain'ny japonais eto Madagasikara raha nambara ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny toe-karena japonais Terakawa Akira. Ny fanodinana izany kojakoja ilaina amin'ny fiara no antony ilan'izy ireo ity akora ity.
ireo japonais izay mpamokatra fiara voalohany maneran-tany. Izy ireo no mamokatra ny 570 faingo 700 fiara manerana an'izao tontolo izao. Notokanana androany ny tranony foibe toeram-pampianarana Inskaeo eto 67 hectare toeram-piofanana momba ny fitantanana izay sady mankalaza ny faha-telopolo taona ny amin'ity taona ity. Fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy tamin'ny Badeana ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena any Afrika sy ny Ofid. Manodidina ny 3 hetsy sy 7 tapitrisa dolara no vola nampiasaina tamin'ny fananganana ity tranony Inskaeo ity, ka ny 3 hetsy sy 4 tapitrisa avy amin'ny Badea, ny 10 hetsy sy 3 tapitrisa dolara avy amin'ny Ofid ary ny 10 hetsy dolara avy amin'ny fanjakana malagasy. 2 miliara ariary kosa no totalin'ny aba. Ny taona 2024 no nanomboka ny asa fanamboarana, ka izao notokanana androany izao. Tonga nanome voninahitra ny lanonana io arivo io ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina Hery, ny ministra ny vola sy ny tedi-bola ary ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta vitsivitsy. Tombony ho an'ny firenena ny fananana ny foto-drafitrasa tahaka itony ho an'ny fampianarana raha ny nambaran'ny filoham-pirenena. Manana manam-pahaizana maro i Madagasikara, saingolana trano tsy fampiny asa ho azy ireo. Andrasan'ny fijeren'ny fitondrana akaiky ny momba izany famoronana asa izany. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray, tsy fantatra hatreto ny isan'ny saingy raha ny sosiondresaka mandeha dia efa misy ny olona atoka-monina ao amin'ny Institut Pasteur Avaradou. Nolavina tsy ahazo vaovao mahakasika izany tena toerana izahay androany, itsakilan'izay nahazo fanofanana avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny arety mifindra na ny infectiologie ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fanaraha-maso, fandraisana an-tanana no nampitaina, fitaovam-piarovan-tena tahaka ny gants sy ny masque ary ny solomaso sy ny combinaison isan-karazany no azon'izy ireo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Efa nisy moa ny andrana amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo na ny simulation amin'ny fisavana ireo mpandeha eny an-toerana. Momba ilay sambo avy any Morovy Liberia voalaza fa tonga Atsitomasina kosa, fantatra androany fa tsy misy atahorana ny mpandeha sy ny ao anatin'io sambo io satria efa nojereny ny tompona andraikitry ny fahasalamana malagasy izany araka ny loharam-baovao iray avy eo anivon'ny primature. Aiza kosa i Madagasikara amin'ny fiatrehana ny valana aretina Ebola. Efa misy eto amintsika ve io aretiny io? Inona ireo trangana aretina? Inona no tokony ataon'ny mponina raha sanatria ka miayay momba izany? Io no loha hevitra hovoasantsika ao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra manokana ny zoma 12 Aogositra izao. Fandaharan'ny KOLO TV FM miarahana manatotosa amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo-pirenena. Anetana ny fandaharana ny mpanao gazety Bertrand Ranaivomanana sy Nkajy Rakotomanantsoa. Soma amin'ny valora sy 5 minitra ny fotoanantsika eto amin'ny KOLO TV. Makotrokotroka ny hetsika Smell Party amin'izao fotoana izao, fa intsika eto amin'ny sampana fampalalam-baovao androany, iraheriza mpanatotosa izany ao amin'ny avy ao amin'ny RDJ Steam. Mirabanao dia tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny KOLO. Miraba. Inona ilay hetsika karakarainareo dia oviana izy io dia inona no mety hampiavaka azy? Ilay hetsika moa zany ohatran'ny efa mahazatra antsika isan-taona, Smell Party, dia ao amin'ny pavé club Antaninarenina nisy azy ho an'ny eto Antananarivo rapitso zoma 12 volana Aogositra manomboka amin'ny 7 alina, dia ny sabotsy 13 volana Aogositra kosa ho an'ny Antsirabe ao amin'ny Hôtel des Termes. Satria moa 10 taona ny Smell Party amin'ity, 10 taona koa ny RDJ Steam, dia mikarakara izay hetsika somary miavaka kely amin'ity indray mitoraka ity amin'ny fanafarana ohatra n'ilay DJ Masta, DJ vahiny izy io King of Remix ny fitsoana azy zany raha ohatra ka olona anatin'ilay sehatra zany tena mahay azy, dia roviana ilay izy moa rapitso ho an'Antananarivo, sabotsy ho an'Antsirabe. Iza kosa ary ireo mpandray anjara amin'ity andiany fafolo ity? Mpandray anjara eo aloha ny RDJ Steam anafana, angamba tsy hotonongo fa be da be zay misy maromaro any, dia le DJ Masta le nafarana, dia misy ny DJ Phénomène ihany koa malagasy izy io any ampitan-dranomasina any, dia ho avy eo koa izy koa ny fampisehoana irana amin'ny Samuela sy Gangsta Baba ho an'ny eto Antananarivo
dia gangsta baba ho an'ny anetserabe ny asabotsy. dia ina kosa indray ara ny tanjona mananareo any ity hetsika ity? Ny tanjona aloha zany ho an'ny mpanalabaka ohatra vita ny fanadinana efa mba tokony hanala azy amin'izay dia io ny somaily party miandrenareo fa tsy natao amin'ny mpanalabaka rery nefa le izy fa natao antsika rehetrarehetra mihitsy izay mazoto. dia manahoana kosa ny programa sy ny fanomanana amin'izao fotoana izao? Ny programa aloha misy fanomanana aloha zany efa ao anatin'ny tanteraka, efa vonona ny rehetrarehetra miandren'le ora sisa, le ora higadona sisa. Ny programa misy ny all night shake izay iarahana amin'ny air DJ Steam, dia misy le ultra club in session iarahana amin'le vahiny DJ Master, dia misy ny karaoke géant, misy ny sexy show dia misy le fampisehoana miaraka amin'ny feu de camp izay iarahana amin'ny Samuela sy gangsta baba. Inona kosa no afatra omenao ho an'ny mpidirantsika ny tokantrano any? Ny afatra dia efa hainareo le afatra tongava amin'ity fa 10 taona ny Smile Party sy ny DJ Steam ity fa ao nareo mahita azy milay be io tongava. Eny ary misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao. Misaotra Michela dia misaotra antsika rehetra. Anohizantsika kosa ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao, manodidina ny 12 isam-bolana eo ny fandindina sima na tapaka eo amin'ny lanilany ataon'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenavalona isam-bolana. Manomboka amin'ny 2 hetsika mety hatratratra amin'ny 5 hetsika kosa ny fanatanterahana izany. Tsy nisy ramba-bebagoka anefa no mahatakatra io saram-pandidiana io ao anatin'ny herinandro manomboka ny alatsinainy izao ka tsy farana ratsiny zoma 20 aogositra ny fandidiana maimampona ataon'ny Rotary Club Enga sy ireo mpiara-miasa aminy. Manodidina ny 50 hatramin'ny 200 no kasaina azo tombony amin'izany raha ny vinavinan'ny mpikarakara. Tsy ireo sima na tapaka lanilany any anefa afaka azo azan'ny fandidiana izany fa ireo tsy misy takaitra noho ny fahamaizany fanampanazavana. Ny 20 aogositra amin'ny 9 maraina eo zany manomboka ny fizahanandreo marary ireo, fandraisana fizahanandreo marary ireo izay ny rariana dia misy avy any ambanivohitra be tokoa zareo reo ho tonga be dia be amin'io fotoana io rehefa vita izy ireo zany dia jerevana hoe iza le tena atao hoe priorité didina amin'ny andro voalohany, didina amin'ny andro faharoany, dia manomboka mandidy zany izay latsinainy ary dia tena maimaimpona daholy izany fandidiana izany. Ny 20 aogositra amin'ny 9 maraina eo zany. Ialana tsiny no ny olana ara-teknika. Efa notanana Amponjavonjimbaika ilay lehilahy nilaza ho zandarina tratrarana sokatra miisa 770 sy 700. Raha tsy ahivina ny alatsinainy 12 aogositra 2024 na tratrarana ity lehilahy ity tao iosy niaraka tamin'ny sakosy maromaro. Tamin'ny fiangana tsy nanampony mpamily tamin'ny entana netiny noho izy nilaza fa zandary avy any Mahajanga ary amita iraka ao Antananarivo ao amin'ny Toba Ratsimandrava. Vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra ity lehilahy ity rehefa natao ny fanadiadiana zanatsokatra avokoa ireo saika hoentina hiakatra andrenivohitra ireo ary zanatsokatra avy amin'ny faritra atsimo Ambovombe. Raha ny fanazavana voaray hatrany tsy mbola nanamarina na nandiso ny anivon'ny Tobo Ratsimandrava ny amin'ny filazany ity lehilahy ity nitondra sokatra antsokosoko ity na ny zandary marina izy na tsy. Raikitra indray ny fifandirana eo amin'ny sambo varitra etsy amin'ny rond-point etsy Andravoangy. Samy manana ny filazany ny rotonta. Ny andany milaza ho nahazo alalana avy amin'ny kaomina ambanivohitra Antananarivo hanao parkinina ny toerana malalaka manoloana ny tsenan'izy ireo. Ny ankilany kosa milaza fa izy ireo no nivaritra teo taloha ary manana taratasy avy amin'ny kaomina. Fanadidina. Samy milaza ho manana ny rariny avokoa ny andaniny roa. Fasairanana isa maraina no mahazo ireo mpivarotra maromaro ireto efa ho 2 volana mahery izay. Hatramin'ny 17 volana jolay lasa teo dia raikitra ny fifandirana teo amin'ireo mpivarotra masaka ireto sy ireo mpivarotra kojakoja ilaina amin'ny fanaovan-trano eto akaikiny ireto. Hatramin'io daty io dia nataon'ireo kankery ireo parkinina ity toerana ity. Makamazy ngalalana makany amin'ny commune izy azy ireo zany fa roatra hoe amin'izay tsy migafy olona zany ary tsy miady aman'olona zany tsy migafy olona zany nefa izy zao migafy eo tsy zay zao hitanao sary zao ko amin'ny antokirinareo vari le sary fa raha tokinao ato jerena hoe zany lelanelany
mba diareo lelanelany ary matoa zany masio makany amin'ny commune fa misy commune nety nanambara kosa nefa ireo mpivarotra hani-masaka fa izy ireo nefa nivarotra teto amin'ity toerana ity mialoha ary olona manindry fa hoe mahalala olona ambony ao amin'ny fitondrana teo aloha sy ankehitriny ireo manangana ny box. Hatramin'ny taona 2014 no nahazo alalana tamin'ny commune Itady voly eto ny mpivarotra ampolony. Tsy fantatra izy eo an-damosiny zareo na hoe izy manosika azy anao an'le izy fa manontany anazy zay hoe alalana vaizana ahafahanareo manalana eto amin'ity toerana ity sy ny anakananareo anay tsy hivarotra fa zay dia manana taratasy ara-dalàna araka an'izay hitanareo teo amin'ny sary teo dia tsy mety mampiseho an'izany taratasy zany zareo fa dia manao hevitra tsy manana fanazavana zany izy mikasika an'izay hoe taratasy fahafahany manalana in'le toerana izay fa dia manao hevitra botolo fotsiny zany izy amin'ny analanany hoe tsy mahazo mivarotra eto nareo. Sary lasa tranga matsikaiky ny fiainan'ireto mpivarotra ireto isan'andro. Ny andaniny migafy ny amin'ny fametrahana ireo fiara sy moto ao anaty ilay fivarotana. Ny ankilany kosa misisika manangana ireo trano efa fivarotana na dia mbola eo azy ireo moto sy rojo mametra ilay voalaza fa parking. Raha ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny commune, mbola eo am-pitadiavana ny marimaritra iraisana amin'ny 2 tonta izy ireo amin'izao fotoana izao. Arak'ilay hoe mbola pitadiavana vahaolana dia mitady zany izay ny vahaolana marimaritra iraisan'ireo 2 tonta ireo. Zay zany ny tonga lisika ilay izy arak'ilay teneniko anao hoe mbola eo am-pandamina ireo mbola tsy afaka manao précision na inona zany zay anatrehana izy satria ny jerevana le toerana mampety ny tsirairay. Alalana nomena nandritra ny tetezamita no fototry ny olana eto Andravoahangy. Azo antoka aloha fa tsy ara-dalàna ny iray amin'izy ireo. Andrasana ny vahaolana avy amin'ny commune. Pejy ny fampianarana kosa indray amin'ny ankabeny tapitra androany tolakandro ny fanadina mpanjakana baccalauréat ireo manana fanadinana antsoratra sy ny fanatanjahantena na ny EPS teorisa no hiatrika izany raha ampitso. Raha ho an'ny faritanina Antananarivo ny lamina ny fanadinana na dia nisy ary ireo mpiadana maromaro no tsy tonga. Efa nanomboka kosa ny fitsarana ny baka teknika ary amin'ny alatsinan'izao izany ho an'ny baka amin'ny ankabeny. Fanampanazavana. Reo le natao tamin'ny herinaratra tamin'ny teknika ireo dia efa nanomboka omaly ny correction. Zany hoe teo zany misy correcteur tonga zany natsona dia natratra 151 dia efa mirindra somatsara moa zany pendant 4 jours no amitany zareo n'iny partie technique iny. Dia manomboka amin'ny latsinainy no mandeha ny correction ny deuxième partie technique zany sy l'enseignement général série A, C, D. Dia efa mirindra somatsara zany ny fandaminana rehetra ety amin'ny université n'Antananarivo moa zany no anaovana an'io correction io. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa no amaranantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Manameloka ny famoahana tany amin'ny internet ny fomba namonoana ilay mpanao gazety amerikanina James Foley ny filoha frantsay François Hollande androany nandritra ny dia taty amin'ny nosy la Réunion. Miantso amin'ny firaisankina amin'ny tiraraha ity ny mpitondra amerikanina sy europeanina ary manohitra ny nataon'ny fanjakana islamiste ao Syrie. Fanadidina rahantsika amin'ny France 24. Fihetsika tamin'ny fomba abibina no ilazan'ny mpanara-baovao namonoana ny James Foley ary niteraka resabe iraisam-pirenena namoany ilay oronan-tsary mitantara ny fomba namonoana azy ny talata lasa teo. Efa manao ny fanadihadiana lalina ny FBI amin'izao fotoan'izao rehefa nanamarina ny eo amin'ny Maison Blanche fa mitombona tokoa ilay oronan-tsary navoaka. Mpanao gazety izay natao takalinaina tany Syrie nanomboka ny taona 2014. Isan'ireo takalinaina no tan'ireo vondrona papiroro islamiste. Mafimafy kokoa no ireo takalinaina hafa nahazo azy noho ny antony manokana. Manana fianakaviana miasa amin'ny USA Air Force James ka antony nankalany ity vondrona ity azy. Ny taona 2014 no efa niarany toy izao ihany ity mpanao gazety ity avy amin'ny Agence France Presse. Antony namonoana ity vondrona ity azy ny niraisan'ny filoha amerikanina andaroka bomba ny Irak ankehitriny. Isan'ny nanafoana ny fandehana miala sasatra ihany koa ny filoha amerikanina Barack Obama ary nanio ny heviny manoloana ity raharaha ity ankoatra ny namonoana ny Michael Brown ilay amerikanina mainty hoditra. Tsy nisy antoko-pivavahana vita fihetsika toy izao tsy manana ny toerany ato anatin'ny taonjato faharaiky amby roapolo ny fanjakana islamista. Tanjon'ny amerikanina ny anafitra ireo taninankерiny marobe any amin'ny faritriny saingy tsy naomby hatreto ny hetsika. Raha ny fantatra ireo hatreto teratany anglisy namono azy, nanafoana fialan-tsasatra nataony ihany koa ny filoha David Cameron ary nandray an-tanana ny raharaha.
etsakila ny vonina andefa fitaovam-piadiana ny kurda anoitra ireo vondrana papirora alemaina any Syrie kosa efa nafefaritra maro ao Syria sy Irak ity vondrana islamista ity tato anatin'ny iray volana. Dia ny ihany koa no entina mamarana n'izao fampalalam-baovao izao amin'ny valora sasany no anarahanao ny fampalalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa mamy fotoananao amin'ny manaraka indray.